Salama daholo andondera ho resahantsika ny mahakasika anireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Ny raha nahita tamin'nytampotsirasira Facebook tao fa nisy ny filazana fa nodimandry i Babis izay mpilalao sarimihetsika malagasy. Tamin'iny andro mahaliana nefa dia nanao fanambarana ny avy amin'ny Avouk Production fa lainga izany filazana fa maty i Babis izany. Nefa dia hita fa nanao fanambarana ihany koa ny zanaky i Babis izay zanany lahy nilaza ny alahelony amin'ny fahalasana ny renin'izay. Ka noho izany ny fanontaniana mipetraka raha dia ny hoe inona marina ny zavatra tena misy marina, maty ve sa tsy maty ilay mpilalao sarimihetsika malagasy? Ka izay no fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabony amin'ny sainina antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefana misy sy tamatao gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary. Meloha ny dirantsika amin'ny ambangovango ny mahakasika an'izay raharaha maty sa tsy maty zay. Ity mpilalao sarimihetsika malagasy fantatriny maro amin'ny anarany hoe Babis ity dia ndao fantarantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Zazakely mena vava nisy nanary tanaty sachet tao ampasika ambany tetezana. Omaly no nisy olona nampiahiahy nanary zavatra anaty sachet teny an-toerana ka ahina ho ity zaza ity no tao anatiny izany sachet izany hoy ny mponina manodidina eny an-toerana eny. Araka izany dia tena loza ny zavatra tahaka an'izao. Ateraka ao le zaza nefa rehefa avy eo dia arinao fa bibina tsy misy ohatran'izany ka heloh'ny lalàna ny olona manao an'izany raha toa ka tratra. Resaka raharaha fahaverezana vola tany Ambovombe indray izay vola mitentina 537 tapitrisa ariary dia fantatra amin'izao fa olona misa telo ny rainy ny anabaviny no efa tratra hatreto. Ny fandray matetika tamin'ilay lehilahy mpiasan'ny banky izy ireo. Fantatra fa tao anatin'ny famotorana fa isan'ireo izay nifampiresaka tamin'ilay mpiasan'ny banky izy ireo tamin'ny fotoana nisian'ilay halatra. Mitohy araka izany ny famotorana sy ny fikarohana ilay mpiasa. Mbola tsy tratra izy hatreto, mbola tsy hita koa ny volabe izay nangalariny. Hita tao anaty caméra de surveillance ny fihetsika rehetra nataony tamin'io fotoana io izay nanaovana an'io resaka halatra io. Ka ireto telo mianadahy mianaka ireto olo izany no tratra ary efa any am-ponja mandra-piandrasana fahatratrarana an'izay mpiasan'ny banky izay. Ka ninon'inona ny fanazavana dia mahavoasazy ary mampigihatra mihitsy ny miraitsokombakomba amin'olona manao ratsy izany. Manoloana izay moa dia maro ny maneho hevitra ho an'ireo izay mpanara-baovao amin'izao fotoana izao manoloana izay fahaverezan'ny volabe tao anatin'ny banky izay. Nefa banky misy sécurité no sady misy caméra de surveillance izany banky izany fa tsy sanatria akory banky izay tsy misy an'izany rehetra izany fa ny mahagaga ny nahavitany ilay mpiasa namoaka an'izany volabe izany avy tao anatiny izay banky izay. Moa ve tsy nanao ny asany ny mpiandraikitra ny caméra de surveillance nandritra io fotoana io sa ahoana no nahatonga azy mbola tafaporitsaka izay? Raha tena nanara-maso tsara mantsy ny olona izay mpiandraikitra ny caméra de surveillance dia tokony tao anatin'ny fotoana nisin'io zavatra io iny avy hatrany tratra teo ampanaovana an'izay ilay olona fa mety varimbarina angambany ilay olona tany amin'ny caméra de surveillance ka izay no nahatonga an'ilay nangalatra mbola tafaporitsaka tahaka an'izao. Izao zany ilay hoe Casa de Papel malagasy amin'ny endriny vaovao hoy ireo izay mpanaraka série vazaha raha vantany vao nahita an'itony tranga tao Ambovombe andro itony. Etsy ankilan'izay dia mahakasika ny Babis izay mpilalao sarimihetsika malagasy. Nalaza be tamin'iny herinandro iny fa maty i Babis izay mpilalao sarimihetsika malagasy ka nisaona araka izany ny tontolon'ny sarimihetsika malagasy hoy ny tao mitahozitra Facebook. Vantany vao nahita an'izay anefa ny ry zareo avy ao amin'ny Avouk Production dia nanao fanambarana avy hatrany ary nilaza fa tsy maty indray i Babis izay mpilalao sarimihetsika malagasy. Manao fanambarana tamin'iny andro omaly iny ny avy ao amin'ny bureau ny mpitantana ny Avouk Production ny acteur Avouk Production rehetra tsy ankanavaka noho ny anton-javatra izay tsy mbola fantatra mazava ary efa ankininay amin'ny tompon'andraiki-panjakana polisy BC Anosy
dia tsy maty i babisy izay mpilalao sarimihetsika malagasy ato aminay. Manampy ny fianakaviana kosa ny ekipany Avo Production amin'ny fitsaboana sy vonjena azy eny amin'ny hôpitaly ankehitriny ary mametraka ny raharaha amin'ny ara-dalàna. Amafisina fa naheno sy nahita publication tahaka ny olona rehetra izahay dia nanadihady sy nitady ny zava-misy marina koa ho hita eo ny tohiny ity raharaha ity. Mirary soa indrindra tompoko ary ainganeka ho sitrana soamantsara. Fatalohany izay anefa nandritra an'izay filazana fa maty izay babisy dia nalahelo ny zanaky babisy izay nanao fanambarana toy izao manaraka izao: zanany izao eny mbola entiko ny compteny hatramin'izao ary tsy ho désactiveko mihitsiny. Hafatra ho an'ny havana rehetra nanana neny nanampy sy nanao izay tratrany taminareo. Narary neny famille iray no mba nitarainako hoe marary mafy neny. Niezaka niteny ihany io famille io hoe antsoy ny fianakaviana saingy fantatra daholo ny toetranareo famille rehetra fa manao havana raha misy patsa. Nanilika raha mba nitaraina zay hatramin'izay hoe marary neny. Tsy nisy na dia ny fianakaviana iray aza mba namangy azy. Lasa ihany izy io ary mbola honjohonjoko nanatanteraka adidy farany. Ireo izay zanaky neny izao nizoky ka tsy maintsy hiady mafy aho tafita anireo zandriko ireo. Hoy ny hafatra izay nalefa ny zanaky babisy izay raha vantany vao naheno fa maty ny reniny. Nefa moa izao fantatsika mazava tsara izao fa tsy maty indray i babisy fa mbola marary mafy any amin'ny hôpitaly. Eny tsy misy ny mahadiso an'izay filazany zanaky babisy ny zavatra misy iainana izay ary tsy izy rery no miaina zavatra tahaka an'izany fa tsy vitsy amin'ireo fianakaviana izay miaina indrindraindrindra fa isika malagasy dia tena manao an'izay hoe havako anao raha misy patsa fa raha voasahirana ianao dia tsy rarahin'olona. Matetika isika malagasy dia rehefa maty vao raha malala fa raha iny ianao mbola marary mafy iny sy miady amin'ny aretina no manao antsoavo sy fangatahana vonjy amin'ny fianakaviana amin'ny mba ahafahan'izy ireo hanampy anao amin'izay resaka fitsaboana ny tenanao zay dia hoy avy hatrany ny fianakaviana hoe tena mbola tsy manambola, tena mbola sahirana be zahay makatsy makaroa. Nefa rehefa maty amin'izay ianao rehefa avy eo iny fa tonga daholo ny fianakaviana izay mitondra fanomezana isan-karazany ary misy dia tena mahafovola mankarena mihitsiny mba hanatanterahana ny fandevenana anao rehefa maty zay. Ka hoy izay hoe maninona ary raha tamin'izy narary no efa naterana ireny vola ireny mba hitsaboana azy amin'izay mba salama tsara izy ary velonaina fa tsy efa hoe maty vao raha malala, tsy efa tara loatra ve izay sa inona no mahatonga ny toetsaintsika malagasy no tena manao an'izay zavatra izay. Izay moa no masaka azonareo tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa amin'ny sisy sy tamatavata gasy. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia marary soa.